Falmaraba ny mpakafy fandaharana rehetra. CFP ny Atrany miaraka amin'ny chefny izay atao anatin'ny fandaharana ny nahandro no miaraka aminareo. Azadino ny maka ny taratasy sy ny penina ary manaraka hatrany ny fandaharana finaritra roa. Ny zavatra ianarantsika androany afa-tsy kely aloha fa ny fandaharantsika dia sady fampiofanana amin'ny pâtisserie sy ny cuisine no fanomezana recette mba ho sakafontsika iainana andavanandro ihany koa. Mbola tohizako kely hatrany ny fampianarana izay efa nentiko teto ho tohizantsika indray izy amin'ny saosy vaovao. Mety efa mahazatra ilay saosy fa androany izy fehezintsika tsara manodidina azy. Ny saosy béchamel no hoentiko anareo androany. Inona indray arany izany saosy béchamel izany. Ny zavatra ilaina aminy aloha dia mila tsika farine, mila ihany koa beurre. Beurre zany tsy mifidy fa rehefa beurre. Dia mila ihany koa tsika sira sy poivre kely. Ireo zany no ilaina amin'ny ankapobeny fa ny entina handemana azy kosany dia ny ronono. Ohatra ny ahoana arany no manamboatra an'izany. Alaitsika ny beurre eo amin'ny roa sotro eo. Homanina daholo aloha zany ny akora rehetra ilaitsika alohan'ny handro azy. Atao eo amin'ny roa sotro eo zany ilay beurre. Ny farine ihany koa dia ataontsika eo amin'ny roa sotro eo ihany koa. Raha izay fatra izay zao dia manodididina ny ronono fefany eo zany. Fa tsy voatery ho lanintsika io fa rehefa vita izy rehefa mahazo an'ilay saosy dia azo ajanona. Mbola azo haingona koa izany saosy zany fa andao aloha antsika andeha hanamboatra anazy arany. Velomina ny afo atao afo malefaka ary vilany na lapoaly somary matevina no ampiasaina. Rehefa vita izay dia raisitsika ny beurre. Atao ao anatiny ao ny beurre ary atsonika. Tsy tena endasina ela be fa atsonika. Atao malefaka ozy izy ihany afo Raha ohatra tena malefaka loatra dia ampiana kely fotsiny. Rehefa mitsonika tsara ny beurre dia efa miomana amin'ny farine. Le farine roa sotro. Ny saosy moa zany saosy béchamel izay atao dia saosy grasy izy na saosy matavy. Izay zao efa manomboka somary ohatran'ny mangotraka kely ilay beurre. Efa levina ihany koa izy efa nitsonika daholo arotsaka indray mandrotsaka ny farine. Arorona izy ato anatiny ato arorotsika tsara izy somary endakendasina eo amin'ny 2 minitra eo mihitsiny izy amin'izay afaka ilay fofona farine izay mavesatra ao anatiny na manome fofona ratsy ao anatiny. Rehefa hitantsika izay dia asiana sira kely ary asiana poivre kely ihany koa. Iny izy masaka kely iny zany no mahatonga an'ilay fofona farine tsy dia hoena. Raisitsika amin'izay ronono dia arotsaka tsikelikely.
ary sady manafangaro hatrany. Atao malefaka tsara ny afo satria manjary mora may ny ronono Arotsaka tsikelikely dia afangaro tsara ihany amin'ny mahasaosy azy zay zany dia tena mahita endrika saosy tsika fa tsy crème. Ahena ny afo raha vao mitady angotraka satria tsy tokony angotraka izy. Rehefa vita zay dia arorona tsara ho afaka le grumeau, tsisy mivaingambaingana zany rehefa somary madididity kely izy dia zay no antsoina hoe crème béchamel. Ny crème béchamel moa zany arakaraka ny petrahany dia lasa somary madity izy, somary misy teboteboka maintimainty reny satria le poivre atsika zany dia misy maintimainty. Izy zao efa manomboka mi-épaisse le crème dia afangaro tsara ihany izy ho afaka. Be dia be ny zavatra azo atao amin'ny crème béchamel izay ho hitantsika rehefa avy eo. Efa hita milasa saosisaosy izy dia izay vao mijanona. Efa manomboka mahita saosy tsika somary lisy tsara vita zay dia zay ny saosy béchamel. Ohatr'izao zany izy efa manomboka madity fa tsy madity be. Raha vao madity be izy dia lasa ohatra ny hoe crème mandray. Izy ity zany dia mbola azontsika atao miampy tsiro, ohatra hoe azo asiana fromage, azo asiana karazana tsiro hafa ihany koa. Ohatr'izao zany le consistance saosy zay namboarintsika tamin'ilay crème saosy béchamel. Vonointsika ny afo toy izao zany ilay saosy béchamel izay anisany ataontsika ao anatin'ny recette manaraka ny fampiasana anazy hoe inona daholo ary no azo ampiasana azy. Fa ataontsika ato izy ity zany ilay saosy béchamel tsika reto daholo ary sakafo mety azo ampiasaina zany saosy béchamel zany. Azo atao ny œuf dur à la sauce béchamel. Hitantsika ao anatin'ny recette izay atolotra amin'ny fandaharana manaraka izay œuf dur à la béchamel izay.
Izany hoe kay zavatra tsotra kely ao an-trano io fa afaka atao avy hatrany mba ho sakafo vaovao indray. Misy ihany koa ny antsoina hoe gratin de chou-fleur à la béchamel. Ny gratin anisany misy ohatra iray hoentintsika ihany koa atoato izay resaka gratin zay izany hoe ataontsika ao anatin'ny ramequin anankiray spécial gratin ny légumes na izy efa mipochena na izy efa nandrahoana dia atao ao dia io sauce béchamel io no atao ao anatiny. Rehefa gratin fotsiny dia mbola misy fromage fotsiny eo ambony. Misy ihany koa ny hoe gratin de pomme de terre à la sauce béchamel dia azo atao ihany koa ny vol au vent, poulet, champignon, sauce béchamel. Izany hoe afaka amin'izay zany nareo mijery an'ireny karazana gratin ireny na ny anaty YouTube na izay ho hitantsika eto amin'ny fandaharana fa ampiarahana amin'izay sauce béchamel izay. Inona indray ary ny resahana momba an'izay sauce béchamel. Azo congelena tsara zany izy rehefa tehirizina. Tsy atao anaty réfrigérateur izy fa atao anaty congélateur saromana tsara na izy atao anaty boaty misarona tsara na izy atao anaty vilia dia saromana an'ilay papier film ireny. Ka rehefa ampiasa anazy fandroana dia apetraka kely aloha ho afaka ilay mahacongelé be anazy iny dia izay vao réchauffena indray. Fa izy kosa tsy azo atao hoe ataonao ohatr'izay izy dia raha riva indray izy ampidirinao anaty congélateur satria ny sakafo averina, ampidirina, avoaka, ampidirinao anaty congélateur dia lasa miteraka baktérie izay mitondra karazana intoxication alimentaire ka ny maharatsy an'izay intoxication alimentaire izay misy izy ny baktérie tsotsotra, misy izy ny masika be dia iny miankina amin'iny ilay areti-kibo izay mety mahazo ny olona avy misakafo amin'izay sakafo ampidirina sy avoaka amin'ny congélateur izay. Ny sauce béchamel dia mety hisy ihany koa ny olona tsy tia mihinana ronono ohatra. Rehefa tsy tia mihinana ronono izy nefa mba tia hisitraka sy hihinana an'izany sakafo misy sauce béchamel zany dia ny ronono dia asoloina bouillon. Zay ilay formation omentsika tsy voatery zany hoe tsy maintsy misy ronono ny sauce béchamel fa le bouillon le ronono iny soloina mahandro akoho ianao ohatra dia le ranon'akoho iny no antsoina hoe bouillon na mahandro hena dia ranona hena iny natao hoe bouillon. Dia iny indray zany no soloina an'ilay ronono fa tsy miova ny ingrédients hafa toy ny farine, beurre ary ny sira sy ny poivre raha tianao asiana. Azo atao ihany koa ny sauce béchamel tsy misy gluten. Be dia be ny olona tsy tia an'izay hoe gluten izay. Aiza moa no misy ny gluten? Ny gluten dia hita ao anatin'ny farine. Dia izany hoe ajanona indray zany ny farine fa mba mijery poudre-na zavatra tsisy gluten. Ohatra fécule de pomme de terre. Dia aiza raha ny ahitana fécule de pomme de terre? Mora kely manamboatra azy rapenareo ny pomme de terre dia avy eo fiazana dia iny ranony iny avela ho ritra maina eo dia iny vovoka azo avy amin'iny no antsoina hoe fécule de pomme de terre. Ka izay indray ary ny mombamomba ny sauce béchamel. Ka manantena anareo mba amerina sy hanao an'izany sakafo izany ao anatin'ny sakafo iananareo andavanandro. Izay indray ny fandaharantsika aza adino manaraka ny mombamomba ny CFP-ny fa maro be ny promotion ao. Izay indray fa amin'ny manaraka indray.